mahakasika kosa indray ny tontolo politika amin'ny akabeany eto Madagasikara dia naneho ny heviny momba ny fijoron'ny vondrona politika mitsangana roa malagasy tamin'ity androany ity ny filoha nasionalin'ny antoko HVM malalaka ny fanehoan-kevitra raha ny nambarana Andriamatoa Rivo Rakotovao filoha nasionalin'izany antoko politika izany. Manlona ny fijoroan'ny vondrona politika mitsangana ry malagasy dia nanao hevitra ny filoha nasionaly ny antoko HVM Rivo Rakotovao nambarany fa malalaka ny fanehoan-kevitra. Tsy efa ela ve no nitsangana ilay tany Ambodivoana manana ny heviny izy dia manana hevitra koa tsika manana hevitra koa malagasy dia anisan'ny hevitra zao hitantsika androany io hoe mitohy ihany tsika miezaka tsika zany tsy manala ny olana misy eto amin'ny firenentsika akory fa maka ohatra foana amin'ny sommet APF io zao anehoantsika anatin'ny fahasaranantsika mety misy fahasarana fa afaka manao zavatra ihany koa tsika tsy atao mihitsy hoe zany izy fa sahirana isika zay ve zany davina sa zay ny koropahana eto amin'ny firenentsika ity zay kosa hevitra toerinay zay ka zay ndreny efa valiko aminareo fa ratsy antsika ve zao zany tsy milaza tsy hijeritsika hoe mahantra ny any Betroka mahantra ny any Farafangana zavatra mifameno zany toy izao ihany koa mba ahafahantsika ahafahan'olona amizay na moa dia zavatra fenonao fa le hoe dia tena tsy hanao ninina mihitsika satria mbola misy mifantrano eto amintsika zay nga manevitra tsy itovizana zay hevitra malalaka be ohatratsika izao dia malalaka koa rehefa aveo nareo zay olona hevitra zany ao déstabilisation zany fa misy fetrany ny fahalalana dia misy fetrany foana na zany lasa baranahany firenena ka firena baranahany zany tsika makaizaka zay no lazaiko hoe malalaka be fanehoan-kevitra mihain'ny station anankiray zao ankeo maheno président antoko anankiray miantso olona ikiomy sy ny anina heviny zay fa ny fantanterahana an'izay raha mihoatra ny lalàna velona andeha mikorotana andeha hanimba zavatra na saratria andeha hanao zavatra voararany lalàna dia zay tsy maintsy mijoro ny fanjakana fa raha ohatra moa maneho hevitra izy hoe za dia tsy makatoa an'izao fomba fitongalan'ny firenena zao hevitra zany ohatra ny hevitra rehetra zay zao milaza hoe miezaka zay tsy tonga lafatra zay fa miezaka anatin'ilay izy mety tsy tiany zany hevitra zany fa zany tsy condamnable. Momba ny filan'ny filoha-hevitry ny antoko HVM tato Amboazy tsy ao anatiny HVM dia nalaza Rivo Rakotovao fa efa nisy ny fampahafantarana amin'ny loha ny filohan'ny antoko nataony tata Ambroise manaja ny hevitry tata Ambroise ny HVM hatreto dia mbola tsy nisy ny fanendrena izay hosorony tata Ambroise filoha-hevitry ny HVM teo aloha.